izay ny andro voalohany fa androany alady dia niditra teo amin'ny andro faharoa ny fananana ka mbola toetrany any Mahajanga sy any Fianarantsoa ny lalao raha nivokatra androany aloha tany Mahajanga dia ny Jisaya nandresy ny fitama avy any Analanjorofo tamin'isa 4 ny ohatra ny Jetimata avy any Tasy nandresy ny FC Joel avy any Savata amin'isa 3-0 ary ny Fosa Soma avy any Boeny nandresy ny Elzeko Plus tamin'isa 2-0 raha ny filarana vonjomaika aloha zany ho an'ireo mifaninana any Mahajanga dia mitarika ny Jetimata ary larina faharoa ny Fosa, larina fahatelo ny Jisaya, larina fahaefatra ny Elzeko, larina fahadimy ny FC Joel ary larina fahaenina ny Fitama. Izay ny tany Mahajanga fa raha tany Fianarantsoa kosa indray raha nivoka-dalao tamin'ity androany ity dia ny Knapsa nanamotsana ny Komato tamin'isa 4-0 ny FC Vakinakaratra nandresy ny DCF avy any Fort Dauphin tamin'isa 2-0 ary ny Tana Formation sy ny Zanakala kosa dia nisaraka Atsala iray noray. Toy izao kosa ny filarana vonjomaika raha izay ho any amin'ny Fianarantsoa izay tondra ny larina voalohany